mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity anio ity misaotra an'Andriamanitra isika satria mbola afaka mifandray, afaka mizara ny ten'Andriamanitra ankahalalahana dia raharotsika izany satria tokony tombo mandrakariva ny fahalalantsika ny Kristy. Aloha midira antsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Diranay tsara indrindro, mbola misaotra anao zahay satria eto anilanay ianao. Ianao hoe raha misy roa na telo miantso amin'ny anarako dia voany aho, mihoatra ny roa izahay, ary nonay tokoa fa eto ianao ankehitriny, matanteraka ny teninao ary mandotraka ny fahasoavanao aminay. Koa miasa indrindra ao anatinay iray eo, ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe rehefa tsy sitrak'Andriamanitra ny sorona. Ny Salamo 50 no dinitsika anio, izay nisy olona lehibe resahan'ireo andininy ao manko. Sahala amin'ireo mpaminany ny mpanao salamo dia manameloka ny fampiasana amin'ny fomba diso ny fanompoam-pivavahana. Ny hevi-dehiben'izy ireo amin'ireo andininy ireo dia tsy ny fandavan'i Jehovah ny sorona sy ny andro firavoravon'i Israely, fa ny anton'izany fahavitavitana izany dia ny elanelana izay mahafaty eo amin'ny fivavahana. Andriamanitra dia tsy manatratra ny olony noho ny sorona nataony, na hoe noho ny fanatitra dorana fa noho ny faharatsiana sy ny tsirariny nataony teo amin'ny fiainany manokana. Ny salamo dia tsy mitory teny manohitra ny sorona sy ny fanompoam-pivavahana, fa manohitra ny sorona foana sy ny fanompoam-pivavahana foana, izay aseho amin'ny tsy fahamarinan'ireo mpivavaka ireo. Rehefa rava ny firaisan-kina eo amin'ny fanehoany ety ivelan'ny fanompoam-pivavahana sy ny antony manosika marina ao anaty ho amin'ny fanompoam-pivavahana dia mazana ny fombafomba dia lasa manandanja kokoa eo anatin'ny tenany sy ho an'ny tenany kokoa noho ny tena traikefa amin'ny fanatonana an'Andriamanitra. Izany hoe ilay endriky ny fanompoam-pivavahana dia lasa fiafarana mifanohitra amin'ilay Andriamanitra izay tokony ho tondroina sy ho aseho amin'ireo fombafomba ireo mihitsy aza. Izay ireo angeny salamo, asaiko ianao mamaky ny salamo toko 4, fa misy zavatra tian'i Jesosy ho lazaina izay mifanaraka tsara amin'ilay fampitandreman'ny salamo. Aoka raisintsika ho lehibe tokoa dia izao, tsy ampy ny sorona fotsiny. Inona ny soa azon'ireo soron'ireo raha tsy feno fibebahana sy finoana raha alahelo noho ny fahotan'ny fon'ireo izay nanolotra anazy ilay izy. Rehefa miaraka amin'ny fibebahana sy ny fisaorana ampahatsorana ihany ny sorona izay ho mbalavo ho afaka mampifary an'Andriamanitra ho fanatim-pahamarinana. Nanonona an'izany toy izao Jesosy rehefa nanonona ny Isaia manao hoe ireo olona ireo izy manantona ahy amin'ny vavany ary manaja ahy amin'ny molony fa ny fony manalavitra ahy. Ireo olona hitan'ny mpanao salamo izany dia mitovy amin'ny olona natrehan'i Jesosy tamin'ny olona sasany, indrindra fa ireo mpitarika nandritra ny fanompony teto an-tany. Dia izany ihany koa dia fampitandremana amintsika izao ankehitriny izao, engany mba tsy ho anisan'izany isika, manantona an'i Jehovah, manantona an'Andriamanitra fa tsy manaja azy, manantona azy fa ny fony dia lavitra azy.
Izany hoe rehefa manatona an'Andriamanitra isika dia aoka tsy amin'ny fombafomba fotsiny ihany, na mivavaka io dia aoka tsy amin'ny fombafomba fotsiny fa hanana fanatsetena feno lalina ary hiaiky tokoa ny fahotana izay nataontsika. Tsarovy fa rehefa mivavaka amin'Andriamanitra isika dia resaka izay fanaovanao manokana amin'Andriamanitra izany, ary rehefa mibebaka ianao dia mibebaka aminy manokana ihany koa. Vavaka isika. Irenay tsara indrindra mbola misaotra anao izany amin'izany lesona izany. Misaotra anao mandrakariva mampianatra anay ny amin'ny lalana tokony alehanay ary koa mampitanjona anay ny amin'ny tsy mety izay ataonay. Tahanao amin'ny lalana mahitsy izahay izay avy amin'ny fahendrena avy aminao ary ampianaro hitoko mandrakariva ny amin'ny fahamarinanao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.